ny jiosy dia miandro dia miandro amin'ny andrana ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia zany ny fanontaniana omben'olona eraky ny fianarana ny fahatongavana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Zao rehefa tonga izany fanjakana izany dia tsy hitany. Ary naizao no manao batisana dia hita fa nanaraka ny fijery ny olona koa ny salasala ka namiraka nanontany hoe ena tokoa ve ilay Mesia ilay manjaka ho avy sa mbola misy andrasa. Amin'izao andro iainantsika izao efa 2000 taona mahery taoriana nahatongavany Kristy dia mbola tsy vitsy ny kristianina ny miandro ny fanjakan'Andriamanitra ary mianarana izany. Nefa diso efitra tahaka ny navaly ny jaorina ihany, navaly ny tompo ny jaorina ihany ny tsy maintsy avaly rehefa kristianina ireny. Fa ny fanjakan'Andriamanitra efa eo amintsika. Eo amintsika amin'ny alalan'ilay teny tonga nofo ny rano ao amin'izao. Eo amintsika noho ny amin'ny Kristy sy ny asa izay efa tanteraka tamin'ny nitsanganana tamin'ny maty. Inona tokoa ny fanjakan'Andriamanitra? Ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra manjaka feno, izany atao fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra manjaka. Noho izany tsy atsy na aloha ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ao amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ny fanontaniana ny petraka manjaka amintsika tokoa ve Andriamanitra? Raha izany dia efa ao amintsika ny fanjakana. Mbola ho avy sa andrasa? Izany fanontaniana izany dia mbola mipetraka ihany. Raha toa ka mbola tsy nekentsika, tsy noraisitsika, hanjaka ao anatintsika Kristy ilay fananisy. Kristy manko dia tonga tsy araka ny fomban'ny olombelona, tsy araka ny fomba mifanaraka amin'ny fisainantsika na ny lôjikatsika, na tamin'ny fomba manaiky na tamin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny sotoavana misy eo amin'ny zao. Fa tonga tamin'ny fomba hafa, tamin'ny fomba mahagaga, tamin'ny fomba izay tsy nampoizina velively afa-tsy izy nanampoa ny fomba iavian'ny Kristy. Ireo izay fikitra tamin'ny tenan'Andriamanitra, ireo izay nahatsiaro ny fanontaniana ny fikitra tamin'izany, ireo izay nanao zava-dehibe ny fomban'Andriamanitra noho ny fomba. Fa ny fieritreretinareo laninareo tsy mahalala. Eninjato taona mialoha ny antoavan'i Kristy nefa nanambarana ny tompo izany ary ny fahatongavana Kristy dia tena fitendra tamin'izany tokoa. Tsy afaka ny fiheverana na fiarasan'ny Jiosy fa tamin'ny fomba hafa. Raha mijery ny lôjika tokontsika no hoe fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia amantsika misy toerana izany dia misy olona avy any ivelany tonga miditra. Isika izany miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay ihany ny hitantsika. Fa raha manaraka tsara ny lôjika
taoriana mitsangana Kristy taminazy dia amparavarany tsirairay avy ary mandondona. Fa iza no manay fanjakana, iza no miditra ao fanjakana izay mamono varavara, miaino ny feony ka mamono varavara. Izay ihany no manay azy ary izay ihany no tafita tao izy elo miditra ao antsika vao afaka miditra ao amin'ny fanjakana isika. Inona izany? Inona izany Kristy miditra ao amintsika izany? Inona izany Kristy voantsika varavara izany? Inona izany Kristy izay miaraka latabatra amintsika, miara-mihinana amintsika ary ao amintsika izany, ary izy ao ary isika ao aminy. Inona? Teny ihany isika amin'izany lalana izany. Ny atao hoe mamono varavara ho an'i Kristy mihaino ny teny. Ny voalohany izay mandray ny teny, faharoa izay manao ny sikapony, ary fahatelo izay mandray ny baikony tamin'ny mandray ny teny. Rehefa tonga manko Kristy mitory teny tasy telo, miady hevitra ny betsaka, miady hevitra ny betsaka, fa vitsy ihany ny nanaraka azy ka lasa mpianatra mihaino azy mandraisa mitsakitsaka ny teny. Nahoana? Satria ireo rehetra ireny dia mihaino feo hafa koa, mandeha feo hafa koa, ny feon'ny nofo, ny feon'ny Satana, ny feon'ny tontolo iainana, ny feon'ny namana, ny feon'ny mpitondra fivavahana, ny fariseho sy ny mpamoran-dalàna, ary koa ny saduceo. Reny ny feo rehetra ireny, reny ny famaofantao, ary reny ny ngobona tenin'ny Kristy ankatsireny ny feon'ny nofo ny feon'ny teny. Ka inona no hevitra hoe mandray ny tenin'Andriamanitra? Mampangina ny teny hafa rehetra. Zany hoe mampangina ny teny hafa. Raha misy mihaino ny feo dia mamono varavara. Ny mamindreny feon'Andriamanitra hafa dia mahatonga mekanisma anankiray ao anatin'ny teny ao, ohatra ny mandeha ho azy mamono varavara. Tsy mandeha ho azy, firifiry no maneho ny tenin'Andriamanitra, firifiry no maneho ny fitiavan-tsara, fa ny fony mihidy amin'ny tompony. Ny sainy maizina ny amin'ny fahalalana marina n'Andriamanitra sy ny fahatsaka. Mandray ny teny satria teny azo tokisana, voalaza fa io tenin'Andriamanitra io teny fahamarinana ary teny voazatoetra tamin'ny mety. Eprouventika inona avy ny finakana-panalovana teo ny tenin'Andriamanitra io fa izao hatramin'izao izy mbola mitsoa. Asa rahafatareo fa ny boky voavaky eran-tany dia Baiboly. Raha ny boky, anisan'ny boky niezahana ny tena natao izay hanafanana azy ny Baiboly. Mandrapitiny androany mbola ny Baiboly ihany ny boky be mpamaky ny biby na dia vitsy azy ny biby. Teny fahamarina, teny azo antoka ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra dia efa nolazainy fa tsy verina aminy raha fanatanteraka izay nangalana azy. Zany ka ny olona mandray ny teny dia olona mandray ny teniny ka mandray izany ho zavatra, mandray izany ho zavatra ambony avo lehibe
tsara sady akasitrano miova logiciel raha nytananareo zao inona ny tsara inona ny mafinaritra agréable inona no marina samy manana zay avao fahaizanana Kristy dia mazava ny sitrapon'Andriamanitra ny tsara no akasitrano marina raha miteny amin'izany ianao amin'izao tontolo izao adaladala raha mitondra izany amin'izao tontolo izao ianao dia olona efa verisana na koa olona zay hitrena tokony atao anaty boaty borné zany io ary zava ampepetra dia io sitrapon'Andriamanitra io ihany no mahatanteraka ny fikasana tsara lalina inona nentadiavin'ina fahasamana tsy ainana manak'izay tsy adana tsy salina tsy manao mahatamperana ny fahafana ny fahafatesana tsy zany tadiavin'io ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy mitena fa tsy zany ary mikely izay andolamana zay teo manomboka izany faharoa mandray sitrapon'Andriamanitra zany hoe mandodana ny fijery hafa rehetra mandodana ny fijery hafa fa tsy ampy no manana fijery manana vina tsara kanefa tsy mahavita ninonino tsy manova ninonino zany fa misy ny fahatelo zay mahafeno an'izany hoe mandray ny Kristy eo anatin'izany dia izao mandray ilaika manatanteraka zay lazaina zany hoe manoa tsy ampy ny manetiteny tompo fotsiny manetitenin'Andriamanitra kanefa tsy mandray izany valeur manova ny fijery sy ny fomba kanefa tsy ampy toy manana fomba fisainana tsara tsy vaovao kanefa mondy tompotry mondy tampoka tsy afaka manao io ao amin'ny filazantsara zany nanoarana ny vony paralysisa paralysé tsy afaka mihitsy tsy afaka manao koa zava-dehibe indrindra ity lafiny fahatelo ity dia ny manaiona ka dia manohitra ny fahefana hoe fahefana pouvoir dia tsy inona koa fa fahefana ahafahana manozana je peux pas ka avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy no andraisantsika mihery hoentina manatanteraka ny sitrapony ary mata ny fahefana hafa rehetra zay hitadaka vilana ny reo zao azy ny fidirana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fandraisana ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe fandraisana ny Kristy dia miankina amin'ny zavatra tokana araky ny anambarana Jesosy nino ny fiverenana tahaka ny zaza raha tsy miverina tahaka ny zaza zany mampiana ny teny dia tsy tafiditra amin'ny akorona tsy akory na hoe mihitsy tsy ho tafiditra mihitsy ampitandrana isika fa eto akory tsy enfantillage dia miverina tahaka ny zaza zany hoe manao zazazaza fiaina zazazaza fijery zazazaza ina misy fitondrantena tsy zany ary zany indrindra ny mazava-dehibe miverina tahaka ny zaza ny olo-dehibe miverina tahaka ny zaza dia olona manankiletry olona manankitena dia io mijeritsika ny zaza dia manana toetra tena
antsoina hoe 3F. Inona ny 3F? Ny fahatokina, ny fiankinana, ary ny fahakalana. Ireo ny 3F. Ny zaza dia matoky ny ray aman-dreny. Raha mbola zaza tsy miteny izy. Fa lehibe efa manomboka manahirana. Fa dia zaza. Izay laitray ny dada, izay ny mama, izay ny mama. Izay omeny dada sy omeny mama dia kely. Mora maro ny zaza ary matoky zaza. Rehefa tsy mahazo dia manontany. Nahoana moa izy manontany? Satria tokisany fa ny manana ny valiteny marina dia ny ray aman-dreny. Fahatokiny toetra ny zaza. Ary tahaka izany koa ny zanak'Andriamanitra eo anoloan'ny ray, ny sitafon'Andriamanitra teo hoe raha ray izy aloha. Raha tokony ho aiza ny taona. Moa ny tena tsika ao anatin'ny kristiana hoe ny fahatarona. Hoe raha manao dia matezitra ny tompony izany satsia. Ary nahoana ny matoky? Satria iaho ny sikafon'Andriamanitra dia tsy misy fitenenana ny asoantsika. Ny antantena ny familiana la confiance. Io ny voalohany toetra ny zaza. Raha tsy miverina amin'izany isika fa miseho malala, miseho lehibe, any dia miarika. Io Baiboly io manjara hevitra io. Io tenin'Andriamanitra io lasa adino. Manjara izany. Hany dia tsy tokisana mihitsy. Ny perikopy aloha dia resaka momba fanambadiana ny atikarina. Miveresy izy. Ary koa ny maro. Resaka momba fisaovaly. Riana. Tokana ihany. Raha zay ny olona tamin'ny voalohany. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny sikafon'Andriamanitra. Teo amin'ny fiainany manontolo fa tsy fanambadiana ihany. Tsy fisara fanambadiana ihany. Tsisy. Impossible. Tsy misy zany. Fa rehefa tonga amin'izay fisara fanambadiana, tonga amin'izay ahoana zany? Mahazo misaotra sa tsy mahazo misaotra? Rehefa inona no misaotra? Hoy manadia ara-bara ny fisaoram-bary. Fa conséquence ny fisaoram-bary. Fa inona ny tokony hivelomana? Ilay sikafon'Andriamanitra, ny fifankatiavana, ny fifanambadiana, ny fiheverana ny namana ohatra ny olon-tena, ny fanontona ny hafa, ny tsy fanontona ny tena. Sy ny sisa. Tsy tia mivaky fotsiny na mitena fa amin'ny atao sy ny asa. Izany rehetra raha tanteraka izany ny tokatany tsy misy dibord. Tsy misy. Fa izao tsy mahatoky an'Andriamanitra n'olona. Tsy mahatoky ny lalàn'Andriamanitra. Ny zaza tantanana entinao azy dia miviady, makatsy dia entinao azy. Ataona anaty posety dia zany no zany. Satria nahoana no mahatoky ny lehibe. Voalohany. Ny faharoa izay mananakary dia ny fiankinana. Misy ike matoky ihany fa tsy mananaky. Ny mpampianatra rehetra dia malala fa ny mpampianatra mahay mihitsy. Fa tsy arahana. Mianana. S'abandonner. S'abandonner. Manaiky. Izay tonganay tokisana. Manaiky. Ary matiava sécurité ao anaty vary. Fampatariko anareo ilay ino izy. Ilay zazakely matahotra io. Fa adina movana raha vao mahita io. Dia tonga tany amin'azy mankany amin'ny lehibe. Marika. Mitomany. Fa noho efa tany amin'ny miantsy ny hevitra. Takineny. Ohatrany tsy atahorana nahoana? Satria
satria efa otrotronolava izy. Tsara! Ary efa matsiavoaka zany dia miankina tantera. Tsy hoe miankinana fa miankina. Zany hoe ny lanjanao rehetra, ny fanao rehetra any amin'ilay kinana. Fa tsy mbola miezaka rano mimimimina kely. S'abandonner. Jesosy Kristy tonga olona ao anatintsika tiaka ny toerana rehetra. Tsika mbola dégarde espace kely anatsika. Ary zany ny zany. Tous les zaza atao amin'ny fondrainy tsy natahotra ny alikenizy. Tsy natao. Atapy zany. Ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly ary ny Satana eo amin'izao tontolo izao hoe feno e. Fa raha matoky isika ao anatiny ny fenantsika ary tsika tsisy mahasaraka antsika amin'ny fitiavana. Tsy misy. Tsy misy. Efa fiankina. Sabana. Ary nefa le fankatoava. Oloizy. Aza manaiky amin'ny teny fotsiny isika ny soratra masina fa miasa sy tantena. Zao no tenin'ny anjely raha tonga Jesosy ary namafiorina amin'ny vehivavy nataon'Andriamanitra Satra. Tsy misy tsy tanteraka izay rehetra teny na voaka ny vavan'Andriamanitra tsy misy. Araka izany no tenin'Andriamanitra dia natao tanteraka amin'ny fiainantsika. Raha tsika ka mankatoky. Raha tosa ary ny zaza dia izany. Alefa mamakaty dia mandeha. Tsy ana miala dia miala. Nasaina matoky dia matoky. Izany izy. Ary mety misy zaza tsy tahaka an'izany fa ilay zaza lazain'i Jesosy dia ilay zaza izay maoty tsara. Maoty tsara. Ary sika olon-dehibe rehefa miverina tahaka ny zaza ary iny tsika daholo ny enfantillage ary idôla ny fahazazana. Fa inona sisa ny tazomina? Ilay toetra tsara ny zaza, ilay toetra tsara ny Jesosy zaza, ilay toetra tsara ny zanak'Andriamanitra mahay. Hoy ny soratra masina. Andriamanitra manohitra ny mpiavinana. Ny orgueilleux miseho mavita, miseho matanjaka, miseho mahalala, miseho mahay no Andriamanitra, hoentiny no Andriamanitra. Andriamanitra manohitra. Andriamanitra kosa mananatra. Tian'Andriamanitra asandra ho eo fanjakana miraikitra amin'ny Kristy ary mandova ny vokatry ny fanahy. Zao raha tsy mivelona an'izao. Miaina ny toaka, mifaty, ny fiaintsina ary ny fankatoavana tsy mitafilotra mihitsy, tsy mitafilotra mihitsy. Hoy ny irantsika teo tao amin'ny fangatahana Tombo foi futuro normal, tudo aqui. Deus não conhece. A igreja a luz a mira eu kusangana miranzi, nem fate, só eu kusangana. Casa se não, o homem não se trata, nem fate vale a mira não. Ir tudo tem ver para usar, se quer andar.
rumah.